Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako ary manona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankonanao. Ampifaliana ary ampanetretena lehibe no izarako aminao ny tenin'Andriamanitra ka dia manasanao hiaraka hivavaka isika alohan'ny andrenesantsika izany. Misaotra sy miteranao ary mankalaza sy manome voninahitra anao izay ray malala tsara indrindra ny amin'ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindraponao ary ny amin'ny fahasoavanao izay mbola mitaonanay ka ahafahanay mandre anao sy mandre ny teninao eto. Misaotra betsaka anao ny amin'ny teny izay efa homaninao anay ary ny amin'ny anokafanao ny fonay ny sainay mba hatakaranay sy toeran'izany teny izany mba tsy ho peny mpanadiny tokoa izay fa mba ho pakatony teny ary aoka ny teninao Andriamanitra dia mba hatanteraka izay ampanirahanao azy eto androany ary mba ho ambinina amin'izay ampandehananao azy. Ka dia aoka ny fahefanao irery ihany ary aoka ny ositra ho mahery ho amin'ny tsirairay avy rehetra na ny tenako na izay rehetra mpandrenesanao izao teny izao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay anarana mahavony izay ambony no ny anarana rehetra no hanaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anasako anao avy hatrany ary hovaikitsika dia epistily voalohany no soratany Jaona toko voalohany dia manomboka amin'ny 1:5 ka hatramin'ny 7. Jaona voalohany toko voalohany 1:5 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hamakiana ny teny. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Amen. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Amen. Ny fanontaniana izay apetraka aminao amin'ity androany ity dia hoe olona mazava tokoa ve ianao? Olona mazava tokoa ve ianao? Satria rehefa diniantsika sy saintsaintsika ny tenin'Andriamanitra dia ny mazava dia toetra tsara. Izany hoe ny mazava dia anisan'ny kalite an'Andriamanitra izay mampiseho ihany koa ny toetra an'Andriamanitra izay misy ny hatsaran'Andriamanitra. Fa ny maizina dia toetra mifanohitra ny amin'izany kalite an'Andriamanitra izany. Ary tia-pahalalanao aho hoe ny maizina ihany koa dia maneho ny toetra ny olona iray izay tsy manana ny Kristy Jesosy. Fa na dia efa tonga ara moa izy hoe zanak'Andriamanitra kanefa tsy mitana n'ilay firaisana sy ilay fifandraisana na ilay fifankazarana amin'ny Jesosy Kristy dia mbola ao amin'ny maizina ihany ary mazava ho azy zany fa ny mazava dia toetra tsara, ny maizina dia toetra ratsy. Ny mazava dia toetra araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ny maizina dia toetra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Efesiana toko 5:5 dia voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanako ny mazava. Fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanako ny mazava. Amen. Fa maizina ianareo fa iny zany hoe izao sy anao rehefa teo amin'izao tontolo izao mbola tsy nanana an Jesosy Kristy satria araka ny voalaza fa tsy isika, tsy izaho na ianao no nifidy an Jesosy Kristy na hoe ianao no te ho tonga zanak'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy, Jesosy Kristy mihitsy no efa nifidy anao. Satria ny antony dia tiany ianao mba tsy toetra ho amin'ilay maizina fa mba ho amin'ny fahazavany. Tiany ianao mba ho tonga zanako ny mazava. Halleluja. Ary niza izany izay mbola tsy manana Kristy Jesosy dia tadio tsara fa na dia manana maso tsara mahita renao dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Halleluja. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 2:7 hoe tonga eto amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy mba tsy toetra maizina izay rehetra mino azy. Hoy Jesosy hoe izao tonga
eto amin'izao tontolo izao mba tsy toetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino aho. Aleloia. Jesosy Kristy nitondra izany fahazavana izany satria izy ilay fahazavan'izao tontolo izao. Ary ny zavatra mahafinaritra ary dia hoe rehefa misy olona tonga olom-baovao amin'i Jesosy Kristy ilay maizina izy taloha fa tonga mazava ao aminazy dia tonga ihany koa izy fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Aleloia. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra hoe raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao marina. Izany hoe na dia efa zanak'Andriamanitra ary ianao, tonga mazava ianao kanefa tsy mitana an'ilay firaisana amin'i Jesosy Kristy dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa mandainga ianao ka tsy manao marina. Tena zava-dehibe izany ry hava-malala rehefa tamin'ny fotoana tonga mazava izasenao dia mitana mandrakariva n'ilay firaisana ao amin'i Kristy Jesosy, ilay fifandraisana aminy, ilay fifankazarana aminy. Tena zava-dehibe satria ino no mahatonga nasenao mba hamoa ilay mazava. Ary araka ny voalaza fa raha mandeha ao amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Tena zava-dehibe izany fa na dia mbola misy ary ireo ota malaky pahazo anao fa rehefa manana na mitana ilay fifandraisana amin'i Jesosy ianao, ilay firaisana amin'i Jesosy Kristy ianao dia ho hitanao fa tahaka ny fopoakandro maraina ny fahazavanao ary mandra-pitaovovonan'ny andro mihamazava hatrany ary mazava ho azy fa rehefa mihamazava hatrany ianao dia mazava ho azy fa manaraka izany ihany koa ny toetranao dia ny toetra mazava satria ny tanjon'Andriamanitra dia ny andehanantsika tahaka ny zanaky ny mazava satria izy ilay mazava. Tsy misy zavatra tsy afa-tsy nyzany hoe olona izay efa nohazavaina nafahana tamin'ny maizina kanefa minimikipy mandeha indray miverina any amin'ny maizina. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra dia hoe ny olona ao amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Ary manaprofy izany anie ny ten'Andriamanitra andovakitsika eto amin'ny episty voalohany nosoratany Jaona ihany toko voalohany dia manomboka amin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Toko faharoa azafady manomboka amin'ny 9:7 izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankala ny ralahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany ralahiny mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafotoinana ao aminy, fa izay mankala ny ralahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy malala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba amin'ny masony. Amen. Ny maizina dia toetra izay mifanohitra hoy aho amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary niza izay rehetra mitoetra amin'ny maizina na hoe niza izay rehetra mbola manana toetra ratsy, fomba fanao ratsy rehetra dia tadidio tsara fa mbola mitoetra ao amin'ny maizina ary niza izay rehetra ao amin'ny maizina dia tsy afaka andovany fanjakan'Andriamanitra, tsy afaka hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aleloia. Fa voalaza ny ten'Andriamanitra fa ny fankalana eny fa na dia hoe na dia tsy ny fankalana ny rahalahy ihany ary na ny rahavavy ihany ary fa ny fankalana rehetra dia te hilaza aminao hoe izany rehetrarehetra izany dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa asa ao amin'ny maizina izany ary niza mbola mankahala dia mbola mitoetra ao amin'ny maizina. Aleloia. Ary voalaza fa ao anatin'ny maizina misy ny fahatafotoinana ary ny olona ao anatin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany satria ny maizina nefa nahajamba amin'ny masony. Eny misy ny ohatra hoe ny olona jamba anankiray dia tena hoe tsy mahita tokoa izy ny masony
kanefa ry ava-malala izaho sy anao dia nampahiratan'Andriamanitra amin'ny masom-panahy, nampahiratan'Andriamanitra zasy ianao. Dikan'izay dia tsy tokony minimikipy andeha intsony akafy ny ade amin'ny maizina na akafy ireo toetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ao amin'ny maizina no voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny miafina izay tsy hitan'ny olona. Ny olona mieritreritra fa hoe tsy misy mahita kanefa Andriamanitra dia mahita, ary nizaniza izay rehetra manao zavatra rehetra na dia any amin'ny miafina ary dia tadidio tsara, na amin'ny andro atoandro ary dia tadidio tsara fa mitoetra amin'ny maizina izy. Amen. Manana tany tsara ny firaisanao amin'ny Jesosy Kristy fa izany no mahatonga anao mahazavatra any, ary tadidio fa ny rany dia afaka manadio anao ary manafaka anao amin'ny ota rehetra rehefa mitana amin'ny firaisana aminy ianao, rehefa mandeha amin'ny mazava ianao, mandeha azy tahaka azy, manao ny sitrapony, dia tadidio fa Andriamanitra dia tsy mandao anao, Andriamanitra dia tsy mahafoy anao, fa Andriamanitra dia tena hoe ny tanjony aminao dia mba ho fahazavana izao tontolo izao, ka mba ho fahazavana mba tena manodidina anao mba hita ilay mazava ao anatinao, ka mba haniry, mba hitsiririta izany ihany koa, ka mba hatonga anao any ho fitaovana ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao, na dia ny aizina ary na manarona ny tany, na dia ny aizim-pito ary manarona ny firenena, satria mirongatra tokoa izao ny asa maizina, ary betsaka ny olona na dia fanao hazavaina ary mbola mandeha amin'ny maizina, ka dia aoka mba tsy izany ianao fa mba anisan'izay tena hoe mandroso mandrakariva amin'ny fahazavana mandeha tahaka ny zanako mazava eto amin'izao tontolo izao, ka dia ny manodidina hatramin'ny firenena ny mpanjaka dia hanantona fahazavanao, ka dia voninahitra ny ho an'i Jesosy Kristy ny fanahy masina ny hampaheranao hatrany mba tena hanananao ary hampirisika anao hitana hatrany an'ilay firaisana amin'i Jesosy Kristy, satria voalazany fa raha misaraka aminy izao sy anao dia tsy mahefa na inona na inona, tsy afaka ny azona an'ilay fahazavana, tsy afaka ny andeha amin'ny fahazavana zasy ianao, tsy afaka ny anana ny toetra n'Andriamanitra zasy ianao raha ohatra tsy manana firaisana amin'i Jesosy Kristy, raha ohatra tsy mitana ilay fifandraisana, ilay fifankazarana amin'i Jesosy Kristy, ka dia ho azy irery any amin'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao izay ny amin'ny teny Tompo, satria Andriamanitra tianay tokoa ianao, ary tena tianao izay mba hitoetra mandrakariva amin'ilay fahazavanao, tena tianao izay mba ho afaka amin'izay rehetra maizina rehetra amin'ny fiainanay, ka dia tena sitrako tokoa izany, satria izany ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy dia ny hanafahanao anay amin'ny maizina, ka dia niza Andriamanitra izay rehetra mbola mitoetra amin'ny maizina, izay rehetra mbola manana toetra rehetra izay mifanohatra amin'ny sitraponao, izay tsy ankasitrahanao, dia ianao Andriamanitra no ka hanafiry azy mba hafahany miala amin'izany ary mba hitana ilay firaisana amin'i Jesosy Kristy, satria izy irery ihany no hery hafahanay miala amin'ny fahamezinana eto amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaranao sy voninahitry ny anaranao no hanaovana izany vavaka izany, ka mba tena ho fahazavana, mba hamirapiratra hatrany any izay tahaka ny fipoakandro maraina ary mandra-pitaovovonan'ny andro mihamazava hatrany, ary mba hanantona fahazavanao izay ato anatinay tsirairay avy izay mbola ao anatin'ny aizina, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.